ahoana marina, mbola anaiky ho rebirebena foana ve? Nataony popoka mafy mihitsy ary nanao izay faraherin'ny mihitsy ny ekipan'ny fitondrana Andry Rajoelina mba hisisihan'ny filazana fa matoky azy ireo ny mpamatsy vola. Mebokebo sy mirearea mafy ankehitriny fa nahazo famatsim-bola avy tany ivelany Madagasikara. Tsy vao androany no nahazo famatsim-bola toy izany Madagasikara tao anatin'izao fitondrana Rajoelina izao. Da ho jerentsika ireo famatsim-bola efa nankalazaina sy nataon'ny popoka antserasera teto fa famatsim-bola azon'ny Madagasikara avy any amin'ny Banky Mondialy sy ny taherim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ho an'ny taona 2024 $70 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny taona 2024 $50 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha raika amin'ny 70.7 kosa avy amin'ny FMI. Ny 17 volana Jolay 2024 nanaovana izany. Ny taona raika amin'ny 2024 $50 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha toka $7.4 avy amin'ny FMI. Ny 10 Desambra taona raika amin'ny 2024 no nanaovana izany. Ho an'ny taona 2024 izany hoe ny fiandohany ity taona ity, $4.7 avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary $7.5 avy amin'ny FMI. Raha totaly ireo famatsim-bola azon'ny Madagasikara hatramin'izao io, izany hoe miampy ity famatsim-bola izay ireharehan'ny fanjakana ity, mahatratra $2 miliara no fitambarany ireo vola azon'ny Madagasikara ireo. Izany hoe nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ity taona 2022 ity. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe nisy fiantraikany tamin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve ireo famatsim-bola ny tanisaina teo ireo? Dia hoy ny olom-pirenena raha nanontaniana ny momba izany hoe fa raha ny fitondrana zany aloha hatreto ohatrany tsy dia hitako loatra hoe inona le zavatra tena aina amin'ilay izy, satria izao ary ny vahoaka vao tena hita hoe mehmafy ny ady izao. Tena hitanao zany hoe mahantra zany ny gasy amin'izao, izay hitanao rehetra mivarotra, mividy indray vitsy, ny lalana jerena efa mivokatra tokony hiakatra. Tsy haiko aloha aminah manokana zany raha tena atao politika dia atao politika vahoaka hoe tena izay hinanana sy ny Nisy niova ve tamin'ny fiainanao tao anatin'izay famatsim-bola azontsika? Mbola tsisy ohatran'izao foana aloha e. Mba nisy niova ve tamin'ny fiainanao hoe inona mba fiantraikan'izay hoe famatsim-bola azontsika izay hatramin'izay hoe nisy fiovana ve zao hoe? Tsisy niova mihitsy fa vao may ary ohatrany vao may sarotra be ny fiainana. Tsisy nihetsika vao maika mivarina ary. Inona mahatonga anao hoe vao maika mivarina? Satria miakatra be zany le vidim-piainana dia samy manao izay tiany ny olona. Enitsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo teo izay. Rary ny rabetsaka amin'ny olom-pirenena ankehitriny no manomboka mahatsapa fa tena tsy misy antenainy akory amin'ireo famatsim-bola izay apopoka mafy mihitsy ny fampahafantarana azy io. Ny ao an-tapa ihany no mitehaka fa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy mitangolalitra sy mitsindroka fako ary matory eny amoron-dalana no mitombo. Malaza tsy hinanana tovy le-an-tsahona mantsy ireo famatsim-bola ireo. Nahazo izao $1 isika hoy ingafy loha-pirenena isaky ny misy famatsim-bola kely mba azo. Ny mahagaga dia mbola ny vahoaka ihany no mividy ny fanafodiny eny amin'ny tobim-pahasalamana raha marary izy. Milahatra rano amin'ny iray ora maraina ihany dia milahatra taksi be rehefa hiasa sy hamonjy toeram-piasana. Hoy mantsy ireo olom-pirenena raha mitantara ny fahoriana mahazo azy amin'izao fitondrana izao io hoe potika ny foto-drafitrasa ambany volo aminay agny, na sekoly io, na tragnom-panjakana io, na hôpitaly io, samy potika aby zay. Zay zany angatahana irahanareo mijery ao koa hoe ahoana ny fanatsarana an'ilay foto-drafitrasa any fotony. Ny fahatelo, ny lalana. Mila fagnamboarana ny lalana. Sy tanteraka misy zany ilay filaza hoe gouverner c'est prévoir, zany hoe rehefa mitondra ao dia mijery ny ho avy, fa dia ohatra zany zalahy mpanao loka reo zany dia hoe tena misy chance. Ty fanjakana ty mba misy chance misy fanjakana rehetra fandimby hatrizay. Andrandrany famatsiana vary atany velany madina vahaolana va zay. Ka mila jerena akaiky io resaka
halabotry ny halatrombo zany moa de tsy atenenina koa ao zao fotoana ny katsaka any aminay agny lany fotoana miampina n'igny katsaka kely mba voavolony igny ny mpamboly olie de tokony fotoana nananao zavatra hafa lany miambina tena fiamoragna tena zavatra tena tiako tena tena lasaka teragna tokoa tsisika zao resaka fiamoragna izy am'ty fitondrana misy ty hoary koa zany ako maly misy koa mpanjara teo koa mba nalala tagna koa izy omeko tolona nareo izy 10 tafo 10 takelaky agnamboarany ty tribune ty satria vitany simany cyclone dominene mpitondro amizao e magnano mpitondro amy tanagny hoe kapetaka sao de gn'agnariniano amy voasoratra eo sao de gn'agnariniano malaza hoe tolona meniany ty ohatraohatran'izay aby zavatra misy tena mampalahelo fiamoragna tena fiamoragna tokoa zavatra misy amitsika de rehefa izy no miteny ao amin'ny radio national sy ny télé national de ohatrany paradis Madagasikara fa ny any aminay any efa gajany no haniny tsy mihinam-bary tsony ny olona any Orombe efa gajany no haniny olona any amin'ny Orombe am'izao mazava angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo teo izay raha fehezina ny tian'izy ireo ambara dia tsy misy fiovana mihitsy ny fiainany ary tsy ahitany fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka mihitsy na dia ho $4 miliara azy ny famatsimbola azo ny fitondrana io voaresaka teo ny sosialy ny tsy fandriam-pahalemana ny toe-karena fa olana sy miha-mitsotsoroka avokoa izany rehetra izany amin'izao ny volan'ny covid-19 betsaka ny fitantanana tsy mazava ary tsy nahitana fiantraikany teo amin'ny fiainam-bahoaka na ireo fiara tsy mataho-dalana izay novidiana tamin'ireny aza tsy misy hita avokoa amin'izao fotoana izao raha ny firehariana sy ny eboebo ny fanjakana amin'ny resaka famatsim-bola io hatramin'izay aloha dia efa paradisy Madagasikara raha ny filazany raha ny fikaroam-baovao izay natao anefa dia fantatra fa ny 770 ny malagasy no miaina amina toeram-ponenana tsy zarizary eto Madagasikara dia mipetraka ny fanontaniana hoe mba tafiditra ao anatin'io 770 io ve ireo mpitondra ireo sa ny vahoaka ihany io 770 io azo inona tanteraka fa ny vahoaka malagasy avokoa ireo 770 ireo izany hoe ny sarababem-bahoaka fa tsy ao anatiny ireo mpitondrantsika ireo atreto aloha dia ireo tantapa ihany no mitehaka eny avoloha rehefa misy ny famatsim-bola fa ny vahoaka malagasy kosa mbola sahirana miaina amin'ilay amboteiaza ny finanana sakafo ao anatin'ny azana satria matetika dia ao anatin'ny fotoana isakafoanan'ny mpianakavy mihitsy no tapaka ny jiro dia avy eo miany rano mandraparay ny andro satria tsy fantatra ny ora sy ny fotoana izay aviny ny rano ny jirama na antoandro na alina mila mifoha amin'ny torimasiny ny vahoaka malagasy ireo vola be efa notanisaina fanampiana avy any ivelany azontsika ireo hatramin'ny taona 2024 tsy nisy vokany amin'ny fiainanao maika ave fa ilay vola nolazaina fa azontsika ankehitriny io dia isika vahoaka izay mpiany rano amin'ny alina sy miaritra amboteiazy isan'andro ary mitady izay arapaka isan'andro na ilay antsoina hoe hoanin'androany tadiavin'androany io no andeha iotrosa be io fa tsy rajoela irery na ny tandapa-pitehaka ireo ny vidiny atsemboana amin'ireo asa tao no andoavana iotrosa io ny hita mantsy dia menomenona ihany ny vahoaka saingy rehefa toloran'ny fanjakana zavatra tsy mahavita taona akory dia io fa roboka tsy tokony andady amin'ny fanjakana mihitsy anefa ny vahoaka malagasy fa ny fanjakana aza ny tokony andady amin'ny vahoaka satria mpiasam-bahoaka izy ireo ny eto amintsika mantsy dia ilay mpiasam-bahoaka indray no mistila amin'ireny fiara lafo vidy ireny miva aingana ny fitohanana rehefa izy no mandalo fa ny vahoaka mba ahoana ny tontolo androny mirehare izy fa nazotrosa sy vola fanampiana avy amin'ny anaranao ry vahoaka ny fanontaniana tokony hipetraka amin'ny tsirairay arak'izany dia ny hoe inona moa no mba niova tamin'ny fiainako hatramin'izay nazahoana fa matsim-bola nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao io ny vahoaka malagasy ihany mantsy no andoha ireny trosa ireny fa ahoana mariny ahoana mariny